mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity dia manasa anao hoe toary anaraka izany sy zara izany amin'ny hafa ihany koa alohan'ny dirantsika any amin'izany anefa dia hivavaka isika. Iranay tsara andrizan-danitra mbola velom-pisaorana anao manjakariva izay satria lehibe ary tsy takatra ny sainay ny soa rehetra izay ataonao anay, tsy misy ratsy izy ireny fa ny kenjenao tokoa dia ny anananay fandresena. Andray ny tenao sahay metezinao hiasa ao amin'ny ivonay tsirairay avy ka holiana ny amin'ny fahamarinanao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ny vaovao mahafaly ny hevitra masina indrindra. Toy ny lesona ny anarantsika omaly mahakasika ny fitsarana. Izao no afatry Paoly ao amin'ny epistilo an'ny Hebreo manao hoe aoka hiazona anantona amin'ny fahasahiana aza-kivy. Afatoy amin'i Jesosy ilay mpisorona be tsika lehibe ny finoanao. Manana izay rehetra ilaitsika isika ao amin'i Jesosy. Amin'ny finoana dia azontsika atao ny miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra amin'ny alalan'ny lalana vaovao sady velona izay nosokafan'i Jesosy ho antsika. Rehefa mijery ny kianja isika dia mahita ny rà eo amin'ny ireo tandroky ny alitara varahana. Eo amin'ny fitoerana masina dia hitantsika ny rà eo amin'ny tandroky ny alitara volamena fandorana ny didikazo mantotra. Hitantsika ny rà izay nafafy teo amin'ny efitra lamba manoloana ny rakotra fanaovam-panavotana, manomana ny lalana amin'ny dingana tsirairay rahan'i Jesosy. Manome antsika fanantenana izany satria tsy azontsika atao ny havana indray amin'Andriamanitra raha tsy mamela antsika Jesosy ary mamafa ny fahotantsika. Tsy manampetra ny famindrapon'Andriamanitra ary toy izany koa ny fahamarinany. Ny rariny anefa dia tsy afaka naiky ny sorona ataon'i Kristy ho fanonerana ny fahadisoantsika raha tsy manome antoka ny hamela ny fahotantsika aloha Jesosy ary hamafa an'izay aorianan'izay. Eo amin'ny famirapiratana sy ny voninahitra ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny efitra misy ny seza fiandrianan'izao tontolo izao, ao am-pototry ny seza fiandrianan'Andriamanitra no ahitantsika ny lalàn'Andriamanitra ao amin'ny fiaran'ny fanekena. Ao amin'ny efitra masina indrindra no anehoana ny rariny sy ny famindrampon'Andriamanitra. Tsy misy fahefana eto an-tany afaka manova ny lalàn'Andriamanitra satria ankoatran'ny antony hafa dia voarakitra ao amin'ny fiaran'ny fanekena any an-danitra izany. Izao ny ambaran'ny Hebreo 8:10. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany ho Jehova dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady ho soratako am-pony ary izao Andriamanina ary izy oloko. Rehefa miditra ao amin'ny fitoerana masina any an-damitra ny alalan'ny finoana isika dia mahazo ny famelana ny helotsika tamin'ny lasa ary koa fahafahana miaina fiainam-pakatoavana noho ny amin'ny Kristy izay maty ho antsika sy manoratra ny lalàna ao am-pontsika. Mahavonjy antsika tokoa Jesosy mahavonjy antsika tanteraka sy amin'ny fomba feno dia feno izy mba hahatonga anao ho afaka amin'ny sazan'ny fahotana sy ny herin'izany sasy izany. Dia mba handehananao olona afaka, aoka hiaina tahaka ny olona afaka isika satria manana ny vaovao fahalin'ny hevitra masina indrindra dia Jesosy izay misolo voinaitsika. Amen. Ianay tsara andrizan-danitra mbola velom-pisaorananao izay noho ny amin'ny fiahinao anay, noho ny fisoloanao ny elokay, noho ny fanekenao any koa ny hanatonanay anao. Saotra ny amin'ny fitiavana izay asesika ao anay isan'andro ary misaosa ny amin'ny asa fanavotana izay ataonao ao amin'ny hevitra masina indrindra ho anay dia ny fanelan'ny elanana izay ataonao amin'iray. Tompo tanao ambalanao izay, tompo fihiny mandrakariva ny zanakao. Anaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.